Andriamanitra no manameloka. Kristy Jesosy no efa maty. Eny, sady nitsangana tamin'ny koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifono ho antsika. Romana 9:1-3. Mila mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy tsika. Ary Jesosy dia mangataka sy mifona ho antsika eo amin'ny ray. Tsy misy lanja ny vavaka izay ataontsika raha tsy asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy misy anarana hafa ambany lanitra izay nomena ny olona azahoana famonjena. Tsy misy mpanalalana hafa nomena antsika amin'Andriamanitra afa-tsy Jesosy Kristy iray ihany. Dia amin'ny alalany no hitalaontsika sy anandratantsika ny vavaka amin'Andriamanitra. Misy fandrika izay ataon'ny Satana dia ny hoe ataon'ny Satana mihevitra isika fa tsy mendrika ny hivavaka ary tsy ankasitrahana sy tsy hoenon'Andriamanitra ny vavaka ataontsika satria mpanota isika, visaran-keloka isika. Ary mety ateny mihitsy aza ny hoe tsy mety amiko ny mivavaka satria mifangaro ao amin'ny fiainantsika ny fisainan'ny ratsy ka izany no mahatonga ny fivavahantsika tsy hoenon'Andriamanitra. Ry havana malala, avy amin'ny Satana izany fisainana izany. Aza diny fa izay mahatonga ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy no angatantsika sy hivavahantsika. Jesosy dia efa naharesy izany fakapana izany ka atambany amin'ny maha-olombelontsika ny famendrehan'i Jesosy Kristy. Izy ilay nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra dia afaka mahavonjy ihany koa ireo rehetra izay alaim-panahy. Raha tsika nataony mivavaka araka ny tokony ho izy amin'ny fahendrena sy ny herin'ny tenantsika ihany dia ho afaka nanana fiainana marina araka ny tokony ho izy isika. Ka ho hita fa nila ilay fanatitra izay nanavotana antsika saingy tsy misy tanteraka ny olombelona na dia iray azany e. Dikan'izay dia ekeo Jesosy Kristy ho mpanalalana anao ary asandrato amin'Andriamanitra ny vavakao amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Fanirian'ny Tompo ny androsoantsika amin'ny fivavahana sy amin'ny fangatantsika mandrakariva amin'Andriamanitra. Jesosy dia vonona ny analalana antsika amin'Andriamanitra. Raha manaiky azy ho mpamonjitsika amin'ny finoana velona isika dia ahita sitraka amin'Andriamanitra satria mijoro eo anatrehan'ny ray Jesosy Kristy izay milaza manao hoe apetrao eto amiko ny famelohany. Ay ireo efa vita tombokavatsa eto ampelantanako izy ekeo sy henoy ny fivavany sy ny fitarainany. Ry havana malala, inona no mampisalasala antsika tsy hanantona an'Andriamanitra? Andeha ho asandratra mandrakariva amin'Andriamanitra ny fivavahantsika amin'ny anaran'ilay mpanalalana antsika dia Jesosy Kristy. Koa aokontsika zoto hanantona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Andeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra nohony amin'i Jesosy Kristy izay mpanalalana anay, tsy noho ny famendrehanay, tsy noho ny fahamarinanay, fa noho ny amin'i Jesosy Kristy ary amin'ny alalany irery ihany no anatonanay anao ary hanekenao ny fivavaka izay asandratray satria Jesosy Kristy efa maty mba hamonjy anay. Ary amin'ny alalany irery ihany no asainay mivavaka sy mangataka aminao. Misaotra Jesosy eo noho ny amin'ny fanavotana sy ny famonjena izay ataonao. Koa ataovy aty anatinay ny fahazotona manantona an'Andriamanitra amin'ny alalanao. Ary ataovy aty anatinay koa ny fahazotona mivavaka mandrakariva amin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.